avec. Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Tsy misy afa-tsy ny 20 mponina ho Tomasina ihany hatreto no misitraka jiro avy amin'ny Jirama ary vinavinaina ho 570 zany ny faran'ny volana Martsa. Antony natonga ny praiminisitra lehibe ny gouvernemanta ilaza fa mila mametraka fomba fiasa aingana sy vahaolana mazava ny Jirama hanafainganana ny asa atao. Tsy tokony atao fitaovana tadiavana seza ny fikambanana fa ny tombotsoan'ny rehetra ny milay masona ho fampanojona ny firenena. Hoy ny mpanolontsaina avo eo anivon'ny fiadidinan'ny fanavaozana ny Repoblika, ny kolonely Rapanarivo Jerry, nandritra ny fambolekazo no tanterahan'ny fikambanana Mafami sy ny Croix teny amin'ny Université n'Antananarivo. Nanamafy ny tenany fa isan'ny lahara-pahamian'ny fitondrana ny fanavaozana ny lafy ny fampianarana. Mbola matavizavo amin'ny vahoaka ny mikasika ny tondrozotra na ny fandaharana asa ny fanavaozana izay natolotra ny SADC. Takina noho izany ny mangarahara ka tokony hampahafantarina ny vahoaka ny fotoatiny io fandaharana asa ny fanavaozana io, hoy ny mpamakafaka ny raharaham-pirenena. Voaresaka hatrany ny fonja isaky ny miresaka ny fanitsakitsana ny zon'olombelona eto Madagasikara sika eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Samina ny ofiniavana ny mpitondra ny fandimby fa tsy nisy nanatanteraka ireo vahaolana naroso, hoy ny sendikany ny mpandaharahan'ny fonja. Any ivelany, olona manodidina ny 170 no namony ainy nandritra ny fanafiana nataon'ny komando israeliana tany atsinanan'ny Liban raha ny fanambarana navoakan'ny ministeran'ny fahasalamana libanais. Hosetran'izany, nilazany andefa balafomanga 70 isa sy tifitra handatra ireo miaramila israeliana maro i Iran raha ny nambara ny tompona andraikitra israeliana. Ny andinindininy avy hatrany ary. Miarahaba indray tompoko lahy sy tompoko vavy tonga soa atao anatin'ny fampahalalam-baovao amin'ny tialina ity. Manasanao hanaraka izany hatramin'ny farany. Anomboantsika ny fampahalalam-baovao. Vinavinaina tratra 570 isanjato hatramin'ny farany volana Martsa izao ny tany fisitrahana jiro Toamasina. Raha toa ka tsy misy afa-tsy 20 isanjato izany hatreto. Antony tokony hametrahana fomba fiasa aingana sy vahaolana mazava avy amin'ny Jirama ahafahana manafaingana ny asa ny antoerana ho ny praiminisitra lehibe ny gouvernemanta. Ndahoary rahantsika ny mahakasika izay. Entitra ny praiminisitra lehibe ny gouvernemanta manoloana ny tatitra nomen'ny Jirama amin'ny famerenana ny famatsiana herinaratra ao Toamasina. Mila mametraka fomba fiasa aingana sy vahaolana mazava ny Jirama hanafainganana ny asa, hoy ny praiminisitra nandritra ny fivoriana niarahana tamin'ny tompona andraikitra maro tao amin'ny birao nasionaly misahana ny loza voajanahary tao Toamasina. Raha ny tokony misy zay dia arbitrage no ataonay hoe tia misy hevitra anankiray tia lalana zao vidiny, tia misy hevitra ray zao lalana zao condition dia mba appui à la décision menareo anay fa zavatra global be ohatra zao atao inona moa io zavatra io. Tsy fomba fiasantsika le ohatran'izao mialatsika ny amin'ny manaraka zany dia mba fadioma me zavatra ohatr'izao fa tsika getso hoe andeha hiteny fotsiny hoe navita zavatra ohatr'izao. Point de situation tatavin'androany aiza ho aizitsika zao aiza ny lalana ivoary ohatrany hoe eto tsika vao hitady solution. Miasa aloha vao miantso fanampiana raha ilainy zany, hoy ny praiminisitra. Fotoan'ny fanavaozana zao ka mila hovaina mifanaraka amin'izany ihany koa ny fotom-pisaina ny tsirairay avy. Mila solution mazava mialeto androany. Zao no atao mandritany zao ny budget ilaina, zao ny renfort ilaina. Dia miresaka résilience tsika. Sondratsika hoe misy bailleur de fonds miaraka anankaty dia andeha angataka. Miasa aloha tsika, mitrondoha aloha tsika, manome solution tsika zay vao miantso ny secours.
aotsika mpitantana any atsika miresaka fanavaozana any atsika aoka izy fiavaozany tsirairay ovay ny fotopisainatsika oka zay oka tsy tahaka ny andrainy andraikitra raha mbola mieritreritra fa afaka mbola mitazona ny andraikitra raisony ady raha ny fampitambaovao ray ny fahaenina ny volana martsa ny 4,900 ny mpianatra ihany no mbola afaka mianatra automasina raha toka misitraka 100 ny rano avy amin'ny jiramany mponina automasina tsy misy afa-tsy ny 20,100 ihany no mahazo jiro ary vinavinaina hiakatra 5,700 io taha io ny farany volana martsa ho avy izao antony nahatonga ny praiminisitra lehibe ny governemanta ho entitra ka nangataka vahaolana mazava sy asa mivaingana mipaka vetrany amin'ny vahoaka fa tsy tokony atao fitaovana hitadiavana seza ny fikambanana ho ny mpanolotsaina avy eo anivon'ny fiadidinany fanavaozana ny kolonely Rampanarivo Thierry fa ny tombontsoan'ny rehetra no tokony masoana ho ity farany nandritra ny famboleka-azo izay no tanterany fikambanana mahafamisy ny Kroaty eny amin'ny Université Antananarivo lara-pamian'ny fitondrana fanavaozana izany ny lafiny fampianarana raha ny fanazavana rina fitiavana mitatitra ny Cyprien zay nanome afatra ho an'ny mpianatry ny Université Antananarivo mpikambana ao anatin'ny fikambanana mahafamy na ny mpianatra ambaratonga ambony mpiasa mento milalay avy amin'ny faritany Antananarivo miray ny mpanolotsaina avo eo anivon'ny fiadidinany fanavaozana ny Repoblika kolonely Rampanarivo Thierry izay sady iray mpiay ity fikambanana ity mila mijoro ny mpianatra ho modely hitarika amin'ny fampandrosoana ny lafiny fampianarana mpianatra manam-pahaizana mandray andraikitra ho tombontsoan'ny firenena no takiny ho ny fanazavany ho atsaraintsika foana izay zavatra vita teo dia ho ataontsika tasy d'huile ny fanovanan'izay toetsana ahoana ny fomba hitondrana ny fikambanana fa tsy hoe ny fikambanana natao hitedavany mpitarika seza fotsiny fa natao hisitrahany rehetrarehetra mpikambana ny tombontsoa rehetra zay asehontsika amin'ny asa zany rehetrarehetra zany aoka tsy isika tokony hampandroso ny fampianarana indray ary no hametraka sakana andrato fianarana no antondianareo mpianatra eto tokony ho tontolo tsara ahafahana manao izany am-pilaminana no tokony hapetrakatsika eto amin'ny université ary eraky ny université manerana ny nosy aza manaiky hodikodin'ny olona ny saina fa matoy ianareo eto dia manana ny fahaizana mandalina tsara ho fikajiana sy fiarovana ny tontolo iainana izay miasimbatra ny ankehitriny nitondra ny anjara birikiny tamin'ny famboleka-azo androany fikambanana mahafamy no tariny mpanolotsaina avo niaraka tamin'ny Kroa zanakasy fihinam-bomahery 100 no novolena tao anatin'ny faritry ny Université Antananarivo safidina ny anjery manontolo ety amin'ny université ny antony voalohany dia tetia no ny forona ny mahafamy teo eo amin'ny 270 taona lasa teo zay na mahery kely ary mahatsapa zay fa manana ditsy andraikitra mahafamianay anatsara sy anasoan'ity université tsika ikambanana ity fa efa mifampiresaka koa zay tamin'ny présidence-ny université teo amin'ny fanontozana zay hoe fanaraha-maso indrindrindra reo hazo nambolena fotsiny reo tsy hoe andalo fotsiny izy reo dia tavelatra eo dia maro mety hoe maty na tsy maniry fa misy ihany koa zany zay organisation na suivi zay ataon'ny mahafamy sy ny présidence-ny université Antananarivo ankoatra izay nanatanteraka fanadiovana fobe ihany koa izy ireo ahafana mametraka toeram-pianarana madio tontolo milamina eny anivon'ny université tsy aivina mandina ny 3 alina ny mpikambana ao anatin'ny fikambanana ity farany izay misehatra amin'ity fiahiana ara-tsosialy sy manampy amin'ny tolo-kevitra sy taridalana n'ireo mpianatra amin'ny fahavitanany fianarana eny amin'ny université fa mbola manjavozavo amin'ny vahoaka ny mahakasika ny tondrozotra na ny fandaharana asa ny fanavozana izay natolotra ny sadek farany teo takina noho izany ny mangarahara ka tokony ampahafantarina ny vahoaka ny votoatiny ho fandaharana asa ny fanavozana io ho ny mpamakafaka raharam-pirenena rina fitiavana dingana telo raha tsy aivina ny voasoratra ao anatin'ny fandaharana asa ny fanavaozana raha ny fampahafantarana natao ny fiadidina ny fanavaozana ny Repoblika nandritra ny fanolorana izany tamin'ny sadek ny sabotsy lasa teo ahitana ny momba ny fikaonandoha am-pirenena ny fanavaozana ny rafi-pifidianana sy ny fifidianana lalam-panorenana sy ny filoha am-pirenena ireo lafiny zavatra telo ireo izay samy ifototra sy hotapahana mandritra ny fikaonandoha am-pirenena mbola manjavozava amin'ny olo-pirenena ny mpisehatra ara-politika ny fiarahamonim-pirenena ny votoatiny amin'ny antsipiriany voarakitra ao anatin'ity fandaharana asa ka takina ny mangarahara
ho fanta-bahoaka ny tena marina ao anatiny raha ny faneho-kevitry ny mpamakafaka ny raharaha-pirenena. Dikan'izay ny concertation dia sady miandry amahany olana ara-drafitra, miandry amahany olana ara-politika, miandry ny vahaolana zay teraky ny fifidianana samihafa. Ireo zany fanambingeza be zay tsy maintsy hoatrehantsika ary ao anatin'io torolalana natao io zany mbola manjavozavo. Ny azo lazaina izy hoe tsy manjavozavo fotsiny fa mbola pokaty le zavatra miseho zany satria any amin'ny resaka tany amin'ny Sadek ngamba mety feno le izy fa tsika vahoaka malagasy aloha dia miandry an'izay le hoe lazao marina zany lazao mazava mba tsy ampirorosaina na koa hoe ampametram-panontaniana foana hoe tsika ve vonona mahany olantsika sa ny olana mpanao politika na ny olana mpitondra zay tiany hotratrarina zay ny tiantsika hovahana dia zay no mahatonga antsika mametraka fanontaniana lafa. Ho an'ny hevitry ny mpanao politika mampametra-panontaniana azy ireo ny fomba nandrafetana ity tondro-zotra na fandaranasany ny fanavaozana ity. Tsy voasolo-tena ny vahoaka malagasy fa solo-tena ihany no nakana hevitra. Tsy mazava ihany koa ny masitsivana ny fantenana ireo olona na mola vola azy. Ny ministera-panjakana zany masolo tena vahoaka misy député veto zany fantaina petraka atody ary dia zatrana vahina koa dia fatafatsangana ny comité de pilotage azadino fa ny comité de pilotage ngy tena andrekina n'ity refondation ty satria tsy ny refondation tsy refondation république ihany fa ny refondation ny Madagasikara mietretina zany zao midinika tokony atao zany toerinay zany ny faniliana ny maro fa olombitsy manao zavatra toerinay ny fandraisana fanapa-kevitra tsy niarana tamin'ny vahoaka na solotena vahoaka maro. Lesika fomba fiasa tsy nety tamin'ny fitondrana teo aloha ny tsy fisin'ny mangarahara izay fanaovana tsinotsinona ny vahoaka. Tokony indray lesina noho izany ny mpitondra amin'izao fanavaozana izao ka hametraka ho zava-dehibe ny mangarahara amin'ny fitantanana sy ny fandraisana fanapahan-kevitra. Ka fanambingeza be zany amin'le hoe raha hitady fanavaozantsika dia ny mangarahara dia fomba fialana amin'le zavatra teo aloha na zavozavo dia mila atao fantatry ny vahoaka mazava tsara ireny na ny fizotrany na ny zavatra ao avoakantsika ao na ny fomba mahantsika ny olana eto amin'ny firenena raha ohatra tsy mitovy amin'ny teo aloha zany le izy satria tsy nisy fandrefesany samy malagasy teto noho izany tsy réconciliation ilaina dia inona zany no vahan'le olana ara-drafitra rehefa avy eo dia zany rehetrarehetra zany mampapetra fanontaniana amin'le tsy fisiny mangarahara rehefa zay no miseho. Jaivona tsy nitovy tamin'ny tondro-zotra ara-politika tamin'ny taona 2024 ity fandaranasany fanavaozana ity izay miombana amin'ny famahana ny olana amin'ny sehatra rehetra hamalinina ny hetahetan'ny vahoaka mifandray amin'ny fitakiana teny Akianja. Mbola mikasika izay raharaham-pirenena izay atrandy mila ovaina sy ampiarina araka ny tokony ho izy ny lalàna raha tiana ny ampitovy lenta ny fampandraisana anjara ny lehilahy sy ny vehivavy amin'ny fanaovana politika sy fandraisana fanapa-kevitra eto amin'ny firenena ho ny teo anivon'ny fiarahamonim-pirenena. Fanampin'izay takiana ny fampanjakana ny mangarahara amin'ny volam-piasaina sy ametrahana mialoha ny fitsipy-talao amin'ny fifidianana raha ny fanazavana. Mbola irina fitiavana hatrany no mitatra ny Tsiprian'izay. Mbola ambany tany fandraisana anjara ny vehivavy amin'ny fanaovana politika sy ny fifidianana eto Madagasikara. Raha ny tarehimarika navoaka ny CNFM na ny filakevim-pirenena momba ny vehivavy, 500 ny fandraisana anjara ny vehivavy ho an'ny fifidianana ben'ny tanàna, 12% ho an'ny loholona, 12% ho an'ny solombavam-bahoaka. Izany hoe manodidina ny 4% ny tany fandraisana anjara ny vehivavy amin'ny fandraisana fanapa-kevitra eto amin'ny firenena. Maro ireo sakana mahatonga izany ho ny fanazavana ka isan'ireny ny olana amin'ny fahasamihafana eo amin'ny fampiarana ny lalàna ho an'ny lehilahy sy ny vehivavy. Izany hoe na dia misy lalàna tokony manery hoe tsy tokony havana ny lahy sy ny vavy, tokony mandraidraitra mitovy. Ohatra hoe misy toerana hanendrena ny lehilahy, hanendrena ny vehivavy, hoe misy fanadina na concours administratif tokony hoe mitovy misy ny lahy sy ny vavy vérité ho afaka amin'ireny toerana ireny. Fa ny zava-misy eto amintsika fampiarana ny lalàna mihitsy mbola olana sarotra be ny ampiarantsika ny lalàna. Ny lalàm-panorenana mbola tsy voatsy. Ireo fifanarana iraisam-pirenena izay misoniavina na ankatoavina tsy arahana. Misy koa ny lalàna indraindray izay ilana
tsy asiana lehibe fampiarana amin'ilay izy lasa tsy miantra ilay izy. Mitananjara toerana amin'ny fampandrosoana ny firenena ny vehivavy. Tokony handray fepetra fana mamporisika ny vehivavy avitrika amin'ny fanaovana politika sy fifidianana ny fitondram-panjakana. Tafiditra ao anatin'izany ny fanovana sy fampiarana ny lalàna araka ny tokony ho izy sy ny fampitoviana lenta ho an'ny rehetra. Ohatra zany aloha ary zany ambony ny tokony andraiky mpanjakana mihitsy zany mila mametraka hoe manandanja ny hevitry ny vehivavy dia tokony mandray anjara amin'ny famolavolana ny fanapahakevitra eto amin'ny firenena dia ry zareo mihitsy zany mametraka an'izay lalàna izay hoe mila mandray anjara bebe kokoa ny vehivavy. Ankoatran'izay efa nambarako teo dia ny resaka fangararana ny famatsiam-bola sy ny famerana ny fandaniana mandritra ny fampelezan-kevitra koa dia anatin'izany tanteraka satria rehefa ohatra tsy atao izay dia rasa ireo manam-bola ihany hoe ny hevitrany kanefa ireo vehivavy nefa nisan'ireo tsy manana an'izay fahefanara-bola izay dia izay hoe le lalàna zany tena mila ovaina mihitsy ahafahan'ireo vehivavy mandray anjara bebe kokoa amin'ny tontolo ara-politika. Tontosa omaly ny adevitra mahakasika ny vehivavy sy ny fanaovana politika no karakarain'ny Transparency International ho fanamarihana ny andro ny 20 Martsa fetin'ny vehivavy. Nandray anjara tamin'izany ny mpitarika politika Benny Tanany filohana fikambanana vehivavy Aripitsara sosokevitra ny vohitra ny tokony hanamafisana ny fanomezana fiofanana ara-politika ho an'ny vehivavy ny fametrahana ny fitsibidalao mialoha ahafahan'ny rehetra miomana amin'ny fandraisana anjara. Tontosandroany ny fifamindram-pitantanana teo amin'ny Tale Jeneraly ny orinasa SMMC mpisolo-toerana sy ny Tale Jeneraly mpisolo-toerana vaovao eo anivon'ity orinasa ity. Nanamafy ity farany favonan'ompo ny SMMC sy ny firenena amin'ny fomadoio ho tombotsoan'ny firenena lanonana izay natrea ny Prime Ministra lehibe ny gouvernemanta sy ny ministry ny fitaterana fanampanazavana. Manamafy ny fahavononana hiasa ampaitsina hitarika ampamendrena ary hanompo ny SMMC sy ny firenena amin'ny fomadio. Mino aho fa raha miray hina isika raha samy manatanteraka ny andraikiny amin'ny fahamatorana sy fahavononana dia ho afaka hitondra ny SMMC ho any amin'ny sehatra ambony isika rehetra miaraka. Koa aoka isika hiara hiasa, aoka isika hiara handroso, ary aoka isika hiara haomby. Tontolon'ny fandrarana kosa indray miatrika fanamboavana ny tontolon'ny fandrarana eto Madagasikara amin'izao fotoana maloana ireny génération maro samihafa ankehitriny ireny. Ilaina araka izany fametrahana paikady vaovao sy mazava hanatsarana ny fomba fiasa zona vokatra tsara kokoa. Gaeton Andriatsilavo. Ny tranga manerana izao tontolo izao ary teto Madagasikara ihany koa ny fahasamihafan'ny génération miara-miasa amina sehatra rehetra. Ny ariary zany teto Madagasikara nandritra ireny fihetsiketsehana tamin'ny volana septambra 2024 reny. Na izany tsy hoe zainzaida ihany fa misy ihany koa ireo génération hafa izay tokony ara-iasa sy fanometanana manoloana ny fihazakazaky ny toetra rà eto amin'ny firenena sy manerana izao tontolo izao. Eo anatrehan'izany ny fanao fotoana, ny fampidinika miaraka sy nametraka paikady mazava hanatsarana ny fomba fiasa ireo orinasa sy mpandraharaha hahazoana vokatra tsara eo amin'ny sehatry ny asa. Dia ny anton'ny vorina zany dia ahafantarana hoe ahoana fomba hitantanana orinasa misy X, Y, Z ary misy leto loko. Zay zany zavatra. Misy paikady mila fantarana ireny, mila fantarana hoe inona ny hetahitany ireny, inona ny zavatra ilainy amin'ny fiainana. Dia izay ny fomba ahafahana mamany olana satria ireny tsy mifankahazo ny resaka. Izay ny tena marina. Ohatran'ny hoe ohatra tsotra fotsiny hoe raha ohatra hoe ireny le Z ireny tsy tonga ara-potoana izy any ampiasana dia gaga tezitra ny mpampiasa ireny nefa izy miteny hoe rehefa vita ny asa dia izay dia zava-dehibe. Izay zany le zavatra hoe tiana kendrena dia fantarina ireny dia misy paikady hofanina koa ny mpitantana ahafantatra hoe inona ny andrasan'ity olo ity, inona ny andrasan'ity ary koa indrindraindrindra serasera izay ampitomboana be dia be serasera ahafahana mamany olana ao anatin'ny orinasa. Tsy ny sehatry ny politika ihany araka izany fa misedra ary miatrika ireny génération samihafa ireny ihany koa ireo mpandraharaha sy ny orinasa samihafa. Ireo karazana génération ireo izay tsy tokony hifandrafy fa hivondrona sy hifanometanana ho an'ny fahombiazana.
fa voaresaka trany ny fonja isaky ny miresaka ny fanisakitsana ny zon'olombelona eto Madagasikara eo amin'ny sehatra irasan'ny pirenena samy naneho finiavana ny mpitondra fanjakana ny fandimby fa tsy nisy nahatanteraka ireo vahaolana naroso ny sendika ny mpandrarany fonja onona saina. Sehatra iray ahitana tambony amin'ny fanisakitsana ny zon'olombelona ny fonja raha ny eto Madagasikara. Zo isitraka fiahina ara-pahasalamana, zo isitraka fahadiovana, ambonin'ireo ny toerana tsy zarizary izay nakamaroan'ny fonja eto amintsika, avy roeny amin'ny tokony ho izy ny isan'ny voafonja amina toerana iray. Antonio ny fomba nataony teo aloha mitohy mandraka ankehitriny, ny fampidirana amponja miandry fotoam-pitsarana antonany maro. Raha ny ratio condamné prévenu fotsiny jerena eo anivon'ny fonja dia tena efa mananika any amin'ny 60% voafonja eny anivon'ny fonja prévenu daholo. Raha ijereny kany an-tanymora manokana atsika raha mandeha any amin'ny 4000 mahery any ny voafonja anivon'ny fonja ny an-tanymora 2270 eo any prévenu daholo. Raha toaka any ho any amin'ny 1700 fotsiny ny condamné. Zany hoe zany tena mitotongana be ny ratio condamné prévenu eny anivon'ny fonja. Le izy zany mifameno olana maro tena mahatonga an'ilay izy. Eo ihany tsy fampiny piasa, eo ihany koa tsy fampiny fotodrafitrasa. Raha ny piasa manokana zao raha ohatra ny mpandrarany fonja ny resantsika, raha ny norme internationale tokony mpandrarany fonja ray voafonja 5, nefa tsika miresaka zao efa voafonja 1.0 sahany ny mpandrarany fonja ray. Vahaolana roso ny sendikany anatanterahana ireo fampanantenana toy ny fijerena fomba hafa anefana ny sazy ankoatra ny fonja ho an'izay meloka. Eo ihany koa ny fampitombona ny isan'ny olombelona miasa na ny mpandrarany fonja io na ny mpitsara. Dia tokony hanenjehana fitsarana an'ireo olona mbola tsy voatsara eo anivon'ny fonja. Faharoa, fanavaozana ireo fotodrafitrasa efa somary ratsy eny anivon'ny fonja rehetra manerana ny nosy. Raha ilaina moa fanaovana fotodrafitrasa tena manara-penitra arabaky teny tokoa fa tsy ohatran'ny manara-penitra teo aloha satria nisy ndreny manara-penitra regny raha tsika malala zao fonja vaovao eny any Tamatavy 60% fotodrafitrasa any simba tanteraka. Sy misy koa ny amin'ny ohatra manaky Avaradrano zao efa misy efa be deabe ny simba, efa misy fisira tsika miresaka zao le rindrina nefa lazaina fa manara-penitra reny fotodrafitrasa reny. Tokony hisy ihany koa zany aty amin'ny côté-ny mpandrarany fonja tokony hisy poste budgétaire fanampina ny piasa zay tena tsy ampy amintsika miresaka zao. Fanaovana sazy ivelan'ny fonja asa nasoavana ny mpiarabelona fa nefa naonitra sy lamandy samihafa araky ny eloka vita toy ny fanaony ny firenena maro anivelany, fanokanana teti-bola anatsarana sy anitarana ireo fonja. Isan'ireo vahaolana efa naroson'ny sendika sy firaisamonim-pirenena maro ireo hatramin'izay mandraka ankehitriny fa tsy mbola nampiarina izay mpitondra ny fandimby. Fa isanto anatin'ny doka fohy vetivety isika milohan'ny idirana amin'ny tapany faharoa. Ndahoary. Zarakado ho an'ny vehivavy mahavita azy satria andro miavaka ny valimaty dia ataontsika miavaka koa ny promo ary arotany fihenam-bidy amin'ny smartphone na ZTE raitra be, ZTE Bled A36, ZTE Bled A76 4G sy ZTE Bled A76 5G manomboka amin'ny 199 000 ariary monja sady mbola toloranay bonus méga 30 giga eo ny koa hatramin'ny valimaritsa ihany sauta reo tonga avaingana eny amin'ny Store. Tapany faharoa ny fampahalalam-baovao mbola manasana hatrany anaraka izany hatramin'ny farany anohizatsika ny fampahalalam-baovao nozaraina androany ny loka ho an'ireo mpanjifa misazato izay nandray anjara tamin'ny tombola nokarakarain'ny Cosmos Madagascar. Ny Cosmos Madagascar izay miezaka manakaiky kokoa ny mpanjifa hatrany amin'ireo entana sy tolotra samihafa mampiavaka azy ka voyage mankany Dubai ho an'ny olon-droa iantohana manontolo ny loka goavana tamin'izany. Dia rahantsika ny makasika izay. Taorin'ny fisarihana ny tanterahana ny 20 febroary 2024 teo nozarain'androany ny loka ho an'ireo mpanjifa misazato nahazo ny tombola krismasy sy ny fahafolo taona no karakaray ny Cosmos Madagascar. Teto Antananarivo avokoa ny 750 isanjaton'ireo nahazo ny loka ary avy any amin'ny faritra ny 170 ambiny.
bon d'achat marobe, moto, canapé, réfrigérateur, télévision sy ny sisa no zaraina ary voyage makany Dubai ho an'ny olon-droa iantohana manontolo ny lokagoavana tamin'izany. Dia efa tsy tadidiko le izy dia niantso ry zareo dia gaga hoe ianao ve hozizy mividy zavatra atao amin'ny Cosmos? Dia oui, dia amin'ny telefona dia hita izao izy izy dia akoron-drano dia inona vidinao dia salon novaliko tao amin'ilay telefona dia teo izy vao niteny hoe arabainao izy fa ianao no nahazo an'ilay premier lot dia ohatran'ny gagagaga dia ay ok dia tapahana ilay telefona fa tena tsy nampoizina fa mankasitraka tena tsy nampoizina ilay izy tena hoe zay za vao mba miparticipe tombola zany fa metsena aloha metsena fa mampirisika zay mbola tsy netsena atao amin'ny Cosmos fa tsara ny entana ny zareo ny service, qualité de service tena tsara amin'ilay hoe livraison gratuite tena tsara. Ho an'ny Cosmos manokana ny roborobo ny fandaharahana tao anatin'izay folotona ny joroany izay. Magazin iray no ny atombohana ary efa misy 7 ireo magazin Cosmos manerana ny nosy amin'izao fotoana izao izay ahitana mpiasa mihoatra ny 900. Miezaka manakaiky kokoa ny mpanjifa ny Cosmos ary mitondra ny kalitao tsara na eo amin'ny entana izany na eo amin'ny servisy atolotra ny mpanjifa. Ny Cosmos Madagasikara izay efa tafarina ankehitriny. Efa tafarina tokoa ny Cosmos Madagasikara, miezaka hatrany izahay ho tafarina satria izay zao teo vao avy nanokatra Cosmos indray tamin'ny volana janoary teo nisokatra ny Cosmos Manakara. Zany hoe mbola miezaka foana izahay manakaiky ny olona rehetra manerana ny nosy satria ny tanjonay moa zany dia hanomezana asa ho an'ny olona rehetra manerana ny Madagasikara ary mba manakaiky an'ireo mpanjifa ihany koa izahay amin'ireo karazana service izay ataonay misy ny service après-vente ny entana atao amin'ny Cosmos moa zany dia marihana fa marque original daholo ary ny tena tsara atao aminay koa misy le fahafahanao manefa tsikelikely amin'ny alalan'ny vente crédit mirindra hatramin'ny 30 volana ny entana izay vidiana atao amin'ny magasin. Tsevina trany efa tsy mianana intsony amin'ireo fitaovana ilaina ao an-tokantrano sy ny audiovisuel ny Cosmos fa efa mamatsy fitaovana samihafa anatsarana ny fiainana andavanandro ny mpanjifa ihany koa. Ohatra amin'izany ny efitrano fatoriana, fitaovana fikotranana na fanaovana fitness, haingon-trano, bisikileta sy moto, groupe électrogène, coffre-fort sy ny maro hafa. Fa ny vahoaka ny tongolona sy komuna Ampahitrosy manomboka izao no anaramaso sy aro ary kojakoja ny asa vitana namafisana ny todrano ny tongoloina. Taorian'ny fahavitany asa vonjimaika nataon'ny fitondram-panjakana iarovana ny fifilotsovaki. Todrano izay miantoka betsaka ny asa fiariana ireo tantsasim-pona ny toerana raha ny fanazavana. Tsiaro Rasoa Arvelo. Lemaka mandina ny 200 hektara izay ambolena vary sy legioma samihafa Amatsina l'Antananarivo no ivelomany tantsaho amin'ny komina Ampahitrosy izay. Namela taketra lehibe ho azy ireo ny fahavakisan'ny toeran'ny tongolona matetika izay manondraka tany fambolena mandidina ny 2000 hektara. Ny ena ny velarany tany azo volena tsy tafarina intsony ny tanimboly tototry ny Atsantsa raha ny fanazavan'ny ben'ny tanàna any antoerana. Amina legioma izy misy vasarety miakatra eo isan'andro tao anatina taonataonany maro no efa nijaliana makasika ny raha resaka barage fotsiny aloha no resahana. Mbola misy tototro ny fasika ao mbola tsy tazaina anaovana anazy dia manampitrotraka zany raha sanatry nisy ny fahavakisan'io fefiloha io dia manampitrotraka ny fahasairana an'io. Ataoriny fahavitany asa vonjimaika ny arovana ny fefiloha tsy hovaky tanteraka. Ny vahoaka ny tongoloina sy ny komina Ampahitrosy no anaramaso sy aro ary kojakoja ity toedrano ity manomboka izao. Raha tsy aivina, 5 febroary teo no nanomboka ny asa fanamboarana izay niandreketany sampandraram-panjakana samihafa sy ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana ary ireo ministera samihafa. Narenina ny fotodrafitrasa ka nahafan'ireo tantsana noho ny asa fiariana raha ny fanazavana. Aminay zany tena hery lehibe, tantsoroka lehibe ho an'ny fiadidinan'ny tanàna sy ny vahoaka ety fotony ny fahavitany io fefiloha io. Raha tsy aivina hatrany, tsy vita akory ny réception définitive n'ity toedrano ny tongoloina ao amin'ny komina Ampahitrosy distrikana Atsimondrano ity izay efa potika sy nahina hovaky tanteraka nandritry ny fahavaratra teo. Nanambara ny praiminisitra lehibe ny gouvernement
nanta tamin'izany fa isy ny fanady adiny ary andrasana fepetra ny orinasana natanteraka ny asa izay tsy nanao araka ny tokony ho izy. Andrasana araka izany ny toin'izay na izany irosona trany ny fanarenana sy ny fanamafisany ity barrage hydro-agricole ity. Lafim-baovao hafa kosa indray avozina amin'izao fotoana ny texte mamaritra ny sara mpandrefesatany eto Madagasikara izay nampitaraina ireo mikarakara ny tany noho ny teo anivony ho lavitry ny mpandrefitany PAERA na ny expert géomètre expert ireto faran'izay mbola tsy masana ny commune rehetra eto Madagasikara amin'izao fotoana ka eton Handriatsilavo. Ny ampy 30 indray ireo mpandrefitany PAERA eto Madagasikara izay araka ny voalazan'ny lalàna tsy maintsy manao fianianana eo anatrehan'ny fitsarana mialohan'ny andraisana ny asa. Izany hoe mitotaly 7,300 amin'izao fotoana ireo géomètre expert eto amintsika. Raha ataony kajy misana commune 4 ny mpandrefitany PAERA iray amin'ireo commune manodidina ny 900 eto Madagasikara. Izany hoe tsy ampy ny isa, tsy maharaka izy ireo ka mahatonga ireny mpandrefitany misandoka etsero ireny. Ankoatr'izay mbola lafo ireo fitaovana manaraka ny fivoaran'ny teknôlôjia hoentina mandrefitany. Satria hitantsika ny fivoaran'ny teknôlôjia ankehitriny dia fa tokony efa miazakazaka amin'ny fampiasana an'izany koa ny mpandrefitany PAERA dia ny fanafarana an'ireo fitaovana ireo satria ho an'ny fitaovana fandrefesana manokana dia mbola vitsy ny fournisseur zany eto Madagasikara dia tsy maintsy mbola manafatra an'ireny any ampitan-dranomasina ny izahay dia ny vidiny sy ny fanafarana an'ireo fitaovana ireo ny tena mbola olana sedraina mba ahafahana miazakazaka ao anatin'izany asa fandrefesatany zany. Fiarovana ny malagasy amin'ny tany no tanjona napetraky ny tompon'andraikitra amin'izao fotoany ny fanavaozan'izao. Eo anatrehan'izany na hetsika hanaraka izay toromarika izay ireo mpandrefitany PAERA na izany aza mitaraina ny ponina lafo ny tsara ny fandrefesatany. Efa misy ny paikady napetraka hatsaraina ifanaraka amin'ny fahefa-mividin'ny malagasy ny vola tokony aloha raha andrefitany. Efa eo mpamolavolana an'izany texte zany zay entina mamaritra ary mampiseho atsika vahoaka hoe ohatr'izao zany tsara mpandrefesatany zany amin'ny asa sesahan'ny fandrefesatany. Ho anay manokana dia ny géomètre expert dia notendreny lalàna hanao ny asa mpanjakana amin'ny asa fandrefesatany. Dikan'izay miasa ho an'ny vahoaka ny mpandrefitany PAERA ny sarany izay ivoaka eo dia sarany izay eritreretina fa sahazan'ilay asa ary indrindra koa ho takatry ny vahoaka mba samy ahazo an'izay sécurisation an-tanitsika rehetrarehetra zay tsy. Ratsehivina nanomboka ny taona 2012 no nisy ny ho lavitry ny mpandrefitany PAERA na ny ordre des géomètres experts de Madagasikara ka izy ireo no nanakina ny fanjakana ny fiarovana ny mpiray-tanindrazana eo amin'ny taniny amin'ny alalan'ny asa fandrefesatany. Nanambara ny ho lavitra fa misy singa 3 afantarana ireo mpandrefitany PAERA manao akanjo zilena polo misoratra amin'ny maha géomètre expert misoratra ao anaty tabilao ny mpandrefitany PAERA eto Madagasikara ary manana karatra mamaty azy. Fananotrina ny hetsika fanampiana ireo vehivavy marefo sy sahirana atao amin'ny commune Nivato. Nivato ny ireo mpanolotsaina avy eo anivo ny fiadidina ny fanavozana androany ka nanolotra vary sy entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro. Hetsika izay natao hanohanana ireo vehivavy sahirana eny an-toerana ahafahan'izy ireo ankalaza ny andro ny valomaritsa araka an'izony vehivavy Tsiara Soarvelo. Manodidina ny efa-jato ireo vehivavy marefo sahirana ara-pivelomana manano tena manana fahasembanana ary izoky olona mandrafitra ny fokontany 13 amin'ny commune Ivato. Amin'izao akatoky ny fanamariana ny andro ny valomaritsa izao notolorana fanampian'izy ireo ka isan'ny nitondra ny anjara biriky tamin'izany ny vadin'ireo mpanolotsaina avy eo anivon'ny fiatidina ny fanavozana niaraka tamin'ny lehibe ny faritra Analamanga nanamafy ny fanampiana nataon'ny fikambanana iray manao asa sosialy androany. Ny vehivavy tena manan-danja tokoa fa ny eto amin'ny commune Nivato misy ireo vehivavy marefo betsaka ny te hivoatra, betsaka ny te hetsika fa tsy afa manoatra izy ireo noho ny amin'ny tsy fahampiana, ao ny tsy ampy sakafo, ao ny tsy afaka mampiana-janaka dia ny antom-pisinay mihitsy tompoka dia hanosika an'izy ireo ary mbola mamerina ny fisaorana manokana ho an'ireo manam-pahefana izay tonga tamin'ny mpiandrano ity nanohana anay ho azy ireo.
Zava-dehibe ny fanoloran-tanana ny mpiarabelona indrindra ireo vehivavy marefo ara-pivelomana ka antony fanohanana sy fanampiana ataon'ny faritra Analamanga. Za eo anivon'ny faritra Analamanga moa zany dia manana ny atao hoe sampandrara miandraikitra ny raharaha sosialy. Dia tsy ny salisaly zahay mitondra ny anjara biriky azo noentina ho fanampiana anireo vehivavy sahirana sy ireo zaza sahirana ihany koa atao anatin'ny commune Ivato aéroport manamarika araka amin'ny tokony ho izy an'izay andron'ny vehivavy izay. Ny filamatra moa ho an'ity taona ity dia hoe vehivavy hery ho an'ny fanavoazana ny firenena. Vary amin'ny taonina sy entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro toy ny menaka, savony, sira sy ny maro hafa no natolotra ireo vehivavy sahirana androany teny amin'ny tranompokon'olona Kadradravolahy Ivato. Natao indrindra hanohanana azy ireo hiatrehana ny valimary tsara ambiso toy ny vehivavy rehetra. Fa ny tontolon'ny famadihana na fanodinana fako plastika indray ary no arahantsika atao anatin'ny zanam-pandaharana fantaro. Ndao ary. Manodidina ny 580 taonina isan'andro na 3 alina sy 500 taonina isan-taona ny fako vokatry ny mponina eto Antananarivo sy ny manodidina. Raha ny antota ny safarany voaray teo anivon'ny ministera ny tontolo iainana ny taona 2022. Amin'ireo fako vokatry ny mponina eto Antananarivo ireo, manodidina ny 900 taona no entina amin'ny fanariam-pako. Raha toa ka manodidina ny 700 taona eo kosa no miparitaka na tsy voahankona amin'ny toerana maro samihafa. Azo atao tsara nefa ny mitrandraka sy manodina ireny fako plastika miparitaka etsero ireny. Tsy ho fanadiovana ny tanàna sy adina amin'ny faloton'ny tontolo iainana fotsiny ihany, fa azo avadika ho loharanom-bola ho an'ny tsirairay ihany koa. Ilaina nefa amin'izay fotoana ny fahaizana manavaka ireo fako plastika misy ho ireo mpisehatra izay nanovana fanadihadiana. Tokony hamahany olona amin'ny fako mihitsy satria raha 100 araky ny teninao teo nge ny fako ny zatra hita tena 700 dia plastika daholo. Manomboka hatrany amin'ilay hoe sachet kely etsenan'ilay olona. Tsika malagasy indrindra manana fahazarana hoe izy tsy enarina rehetra dia anaty sachet dia ohatr'izay koa rehefa ilay fako avy eo dia ariana miaraka amin'ilay sachet. Anefa izay zavatra izay mila fampianarana kely izay dia hovainy fa raha voavaka tsara ny fako rehetra. Zany hoe raha misy fanabeazana momba ny resaka triazina fako omena ny olo-pirenena tsirairay dia mora ny mitrandraka amin'ny fako ary tena anisan'ny mivadika vola ary azo atao harem-pirenena mihitsy ary na dia atao hoe fako aza dia afaka manaporofo an'izany ny fahaizana sy ny fahalalana rehetra izay fanandramana. Sady mamorona asa ho an'ny tanora araka ilay filozofia anay hoe fehezina ny zavaboary dia mamorona fa tsy mitady asa. Ankoatra ny fitaovana ao an-tokantrano toy ny harona, tapis, fibre, afaka anaovana matériaux de construction toy ny briques, tuiles, planche sy pavé autobloquant ihany koa ny lalana sy tokotanin'ny fako plastika rehefa voahodina. Ny pavé autobloquant vita amin'ny plastika amin'izay fotoana izay mafimafy sy maharitra kokoa raha oharina amin'ny pavé tsotra raha ny fanazavana. Araka ny hitantsika moa zany misy miainga amin'ny fako plastika. Fako plastika zany ilay haingaina tena atao hoe fako mihitsy satria ireny plastika efa tsy ilaintsika rehetrarehetra zany ireny zany no ezahana hoe navadika. Recyclage mizara roa lehibe fa io zany safidy anankiray hoe midorana ilay izy mampiasa hafanana zany dia atsonika dia afangaro amin'ny fasika, afangaro amin'ny zavatra maro matériaux hafa dia mahazo zavatra hafa indray dia izay mampivoaka nytony hitantsika hoe pavé sy ny eritreritry tony. Ny amafiny sy ny faharetany dia fantatritsika fa ny plastika zany dia tena manjatonjato taona. Raha mihoatrany amin'ny ciment ilay izy aloha dia tena mafy izy mihoatrany amin'ny ciment, maivana kokoa nefa izy. Zany hoe amin'ny terme teknika moa zany hoe amin'ny densité sy ny durabilité sy ny dureté ihany koa dia mbola ambony noho ny vita amin'ny ciment izy zany. Olana eto amintsika, tsy ampy ny sehatra sy ny tany-tsoroka samihafa ahafahan'ireo mpisehatra mivelatra amin'ny sehatry ny matianina. Manano-sarotra ireo dingana hidirana amin'ny sehatry ny ara-dalàna, antony mampiravoravo-tanana ny kamaroan'ireo liana amin'ny tontolon'ny famoronana tao-javatra vita amin'ny fanodinana fako plastika, ho hiatran'ny mpisehatra izay nanovana fanadihadiana.
ny fikarakarana ara-panjakana aloha dia ny taratasy amin'ny akapobeany tena sarotra be daholo mihitsy na tsy tia plastika ty ary satria maro ihany ny activité ataonay dia tena anisan'ny vesatra eo zany hoe mitaraikiraiky miandry foana miandry atsy miandry aroa mba tsy lazana hoe ny kolokolo koa ny tena be dia be fa manahirana moa milazana zany dia sarotra lizy koa araka le teneniko hoe misy lalàna efa mipetraka raha vao miresaka an'io hoe dérivena pétrole maro koa mantsy zao ny olona hoe miketriketrika akoatran'izao zany dia hoe mamadika an'le plastika indray ho lasa carburant dia ireny indrindrandrindra zany misy lalàna tena manenjinenjika be an'ireny dia raha vao miresaka ianao zany hoe recyclazena plastika dia efa sarosarotiny amin'izay ny lalàna mijery dia miambina mafy dia any ka tsy afaka mivelatra loatra lay fikarohana sy le hoe fanaovana azy tena tokony hojerena akaiky zay miantso mihitsy zay ny fitondram-panjakana sy ny rehetrarehetra hoe mba jereo akaiky ny zavatra tsy voatery angatabola maneran-tany tsika fa atao amintsika ihany atao anaty firenena ihany dia efa misy zavatra azo amoronana reny izay azony tanora rehetra atao araka izany mbola tena malalaka tokoa ny lalam-barotra amin'ny fanodinana fako eto amintsika amin'izao fotoana mbola maro ireo anatin'ny sehatra tsy manara-drafitra ka tokony hojereny tompona ndraikitra akaiky ny fanamorana ireo dingana fanamiditra amin'izay tontolo ny manara-drafitra izay ny fampiroboroboana ny fanodinana fako izay tsy vita ny miaro ny tontolo iainana fotsiny ihany fa afaka mamorona asa sy loharanom-bola ho an'ny mponina ihany koa raha ny fanazavana trany fa ho tanterana ny 720 hatramin'ny 2020 martsa izao eny amin'ny lapan'ny fanatanjahantena Mahamasina ny andiany fa 20 amin'ny fifananana basketball eo amin'ny université eto Madagasikara misa 720 ireo toeram-pampianarana indray anjara amin'ity XXL Smart Chin ho tsara ity ka ekipa 370 amin'ny sokajy lehilahy ary 20 kosa amin'ny sokajy vehivavy ankoatra ny basketball isany koa ny fifananana samihafa mandritra ireo fotoana ireo ka vaovao amin'izany ny fifananana karaoke ho ny mpikarakara-netsika fanampanazavana inscription efa 65 université faculté sy institut privé no misoratra anarana nefa ny 44 ihany no afaka ny lalao tamin'ity dikan'izany raha tsy voasélectionné zany amin'ny basket afaka mandray anjara tsara izy amin'ireo fifanana kely maro concours resahantsika teo efa nisy fepetra manokana moa nalainay ohatra ny hatramin'izay amin'ny resaka mercenariat voalohany indrindra aloha efa no amariniko teo hoe tsy maintsy mpianatra avy eo amin'ilay sekoly no amariny ny mpiandraikitra eo amin'ny sekoly hoe tena mpianatra ao le basketteur zany manarak'izay nisy liste zay zany en ligne efa namparitakay misy n'ireo joueur rehetrarehetra joueuse rehetrarehetra ny institut dia mifampijery samy afaka consulter ny équipe rehetrarehetra zany io liste io dia eo no manao réclamation ny ireo vaovao songadina tao anatin'ny page Facebook ny vaovao Nicole TV kosa indray maro ireo vaovao songadina tao anatin'ny page Facebook ny vaovao Nicole TV tamin'ity andro ny sabotsy 7 martsa 2020 ity tonga ny araba ny filohan'ny fanavozana noho ny taona vaovao 2020 teny amin'ny lapam-panjakana Ambotsorotra ny fikambanan'ny orinasa Sinoa eto Madagasikara omaly zoma 4 martsa 2020 ankoatra izay nambali ny antso nataon'ny filohan'ny fanavozana ihany koa izy ireo ka nitondra ny anjara birikiny tamin'ny alalan'ny fanomezana vola mitetina 10 tapitrisa ariary androtrabona any amin'ny fatratsinanan'ny Madagasikara noho ny fandalovan'ny rivodoza akizany Fatradoza teny alakamisy androany ny fiarabe ny Jirama izay nitondra vatam-panova herinaratra 5MVA azo any Mangatany. Izy fatarana araka izany fatongavany ity fitaovana ity any Mangatany ka mety tsy fanaraka ny ora voatondro tamin'ny filazana fatapanjiro voaomana ny fiverenany herinaratra amin'ireo toerana manaraka ireto araky ny nambara ny Jirama. Isan'izany ohatra ny ao Ambatomravavy, Tsaratanàna, Imersiatosika, Mangatany, Arivonimambo, Ambohitrambo, Ambodifary, Antaboka, Zomabealoka, Soamamanina Miarinarivo ary Analavory sy ny manodidina. Tena nosy avaratra kosa indray, ankizy lahy kely iray ny Alabus no voadona ny fiara 4x4 ny maraina teo. Voalaza fa tsy nisaina intsony ity ankizy lahy kely ity raha nambara ny Rona Trimaso. Andrasana ny fanampim-baovao momba ity tranga mampalahelo ity. Antoamasina, lehilahy iray androany no hita faty teo amoron-dranomasina ambanin'ny plage ny Miami.
mbola tsy fantatra treto ny antony ahafaty io lehilahy io. Dia ny maresaka avy any ivelany iny ihany koa tompoko lahy sy tompoko vavy no manakatona ny fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity akasitrana feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany rapitso indray. Avec yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.